hafa kosa indray tafiditra ho isan'ny fanampina amin'ny fanabeazana tanora akato ihany koa ny atokotena sy ho tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ny fanaovana lasy ho andreo ankizy sy tanora misafidy ny hanao askoto. Ankoatra ny lasy isa-paritra sy ny diosèzy dia isany mampisongadina izany ny lasy nasionaly izay ahafahan'ireo tanora manerana nosy mifandray. Manatanteraka izany ireo skoto fanilo avy amin'ny diosèzy maro manerana nosy amin'ity herinandro ity, mandidina ny 13 sy 10 ireo ankizy sy tanora avy amin'ny diosèzy maro manerana nosy manatanteraka izany any amin'ny diosèzy ny Farafangana sy Moramanga ary Iosy moa no azo tonga nanatrika izay lasy izay ny 13 ny volana aogositra izao kosa no ifarana izay lasy atao any Ambanja izay. Biazina moa na filasy ity dia ankizy vavy tovovavy anana fahatokisantena amin'ny lafiny rehetra amin'izay ataony rehetrarehetra satria izay no efa namolavolana anazy dia anana fahatokisantena izy amin'ny eo amin'ny fiainany. Manaraka izany dia olona mahay mandray andraikitra na eo anivony any amin'ny ankonany eo amin'ny fiangonana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny firenena tompony andraikitra amin'izay atao rehetra. Dia ny fahatelo dia olona matahotra an'Andriamanitra, tia vavaka ary miaina amin'ny finoany dia mino aviny. Dia ho an'ny ankizy, ho an'ireo ankizy vavy tovovavy mpiasa tanaty fikambanana dia ho an'ny sampana andriny ala ireo ankizy enitaona ka hatramin'ny 9 taona. Dia ny sampana maitso tantely ala 10 taona ka hatramin'ny 13 taona. Ny sampana mena zandriny vain-danitra 14 taona ka hatramin'ny 19 taona ary ny sampana mena zokony afo 17 taona ka hatramin'ny 20 taona. Ao anatin'ity herinandro ity moa no anatanterahana izay lasy nasionaly izay ny Ambanja ary ataon'ireo afanilo Madagasikara avy amin'ny finoana katolika raha toka ny 12 no nisy izay lasy nasionaly afarany izay ho azy ireo. Loha hevitra amin'ity lasy ity atao anatin'ity herinandro ity ny hoe lasy fanantenana 12 miorena amin'ny fanantenana adio toa ny Kristy.